Ya, izahay tariky tatandraza eto Madagasikara dia manao zao fanambarana manaraky zao. Manoloan'ny fisavorovorona toajaram-pirenena ankehitriny dia manao zao fanambarana manaraky zao ny tenanay. Voalohany, manohana tsy misy fepetra ny tolona zay ataon'ny vahoaka eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai. Ary tsy hijanona mihitsy ny tenanay amin'izany tolo-bahoaka zany raha tsy miala tanteraka irajao sy ny firongony. Faharoa, takinay tanteraka ny handravana tsy misy fepetra ny gouvernemanta zay tariny Andriamatoa Prime Ministre dia i Rasolandrasana Olivier. Ary ny fahatelo, mangataky izahay no hanesorana tsy misy fepetra any Andriamatoa Rivo Rakotovao, tsy ho filohan'ny Sena intsony. Angatahanay zany no hanalana azy tanteraka tsy ho filohan'ny Sena. Ary ny fahaefatra, mangataky izahay ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo manerana nosy foko 20 mba hiaraka hitolona am'izao tolo-bahoaka zay atao eto amin'ny kianjan'ny 13 Mai 13 Mai eto zao, mba samby hiaraka isalahy itsika rehetra handrodana ny fitondran'ny HVM zay azo sokajina hoe Babilona lehibe mpagnandevo antsika. Manoloana zay fanambarana zay nataonay teto zay dia eto koa ny tenako de manao fanambarana miezignyezina eto anatrehan'ny tany aman-danitra, eto anatrehan'ny tany sy ny fanjakana sy ny firenena nanaovanay zao fanambarana lehibe zao. Eto ny tenako Andriamatoa Marika Tatandraza de manao fanambarana lehibe fa manomboka androany am'izao andro itenenanay zao itenenako eto zao, de nandray fanapahan-kevitsy ny tenako fa vonona hanohana tsy misy fepetra ny fitondran'ny Anjy Rajoely, zany hoe fitondran'ny TGV miaraka amin'ny Mapara. Vonona ny tenako hiaradia amin'ny Mapara miaraka amin'ny TGV. Mety ametra-panontaniana anao hoe fa nanina anao Marika Tatandraza nandray fanapahan-kevitra ohatran'izay hoe lasa nagnaraka ny Mapara ndray anao ary lasa nanapa-kevitra hanohana ny Anjy Rajoely. Nohony reto antony telo lehibe reto nahatonga zaho nanapa-kevitra hiaraka amin'ny TGV sy Mapara hanohana ny Anjy Rajoely ho filohan'ny Madagasikara. Voalohany, nahatsapa tanteraka ny tenako fa nandritsy ny tondran'ny Président Anjy Rajoely ny fitondrana tetezamita dia tsy ny voelingely aho noho ny fitoriana filazantsara zay nataoko. Nalalaka aho tamin'ny asan'Andriamanitra sy ny fanaparitahana ny filazantsara teto Madagasikara. Hitatsika tsara fa tamin'ny andro nitondran'ny Anjy Rajoely de tsy voelingely aho tamin'izay fotoana zay fa nilamina ary nanao fitoriana tena kalamanjana, tena andalambe nitory ny filazantsara, tsy nisy fanangelingelenana ary tsy nisy mandadare ary tsy nisy avis de recherche fa tena nilamina ny fitoriana filazantsara zay nataoko. Zany hoe raha jerena zany ny fitondran'ny Anjy Rajoely tamin'izay fotoana zay dia nalalaka ny fitoriana ny filazantsara ary tsy nisy mpanangelingeliny. Hoantsika rehetra pastera zay nigadra tamin'ireny fotoana reny tadidio tsara fa i Anjy Rajoely no nanafaka anareo tao amin'ny fonja tao, ary misy ny fiangonana katona fa nisokafiny Anjy Rajoely. Amin'ny fotsy miangatsy no itenenako an'izany fa tsy hoe voakarama ny tenako na nomembola fa hoe mahatsapa fa anisany nanao soa teto amin'ny tany sy ny firenena i Andriamatoa Anjy Rajoely tamin'ny fitondrana. Ny faharoa manarak'izay, miheno ny feoko ihany koa i Andriamatoa Anjy Rajoely tamin'ny fitondrany tetezamita teto amin'ny firenena. Hitatsika tsara fa i Ministra Andriamanjato no nikarakara ny fampihaonana anay, ary nisy fotoana mihitsy aza niakarako hatrateny amin'ny lapan'ny Prime Ministre tamin'izay fotoana zay. Hitako zany fa miheno ny feoko i Andriamatoa Anjy Rajoely tamin'izay fotoana zay, ary nisy ny fionana sy fandresen-dahatra antenany mikasika ny programan'Andriamanitra de ny fanjakam-pisorona zay atao eto Madagasikara. Mariko fa tamin'izany fotoana zany dia tsy nanohitra i Andriamatoa
Anjirajoely fa nanome lalana ary faly aza ny tenany, ary hita tam'izay fotoana zay fa tena ny faly izy ary resy lahatsy tanteraka tamin'ny asa fitoriana zay nataoko indrindra fa ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany na resy lahatra ahy tamin'ny Anjirajoely ihany koa de hoe resy lahatra izy amin'ny fananganana ny fanjakam-pisory reto Madagasikara, ary nanokatra lalana ny tena ny tanin'ny Israely ny aona tamin'ny premier ministre ny Israelianina hanokatra lalana ahafahany gasy mivezivezy makany Israely. Mariko fa intéressé tamin'ny fiainako zay zavatra zay satria manana programma aho mikasika an'ity fanjakam-pisorona ity. Hitako zany fa nagnamoramora ny fivezivezeko makany Israely Andriamatoa Anjirajoely, ary zay na resy lahatra ahy tamin'ny fanapahan-keviny mikasika an'izay fanjakam-pisorona zay koa. Koa zay antony telo lehibe zay no nahatonga resy lahatra ihany koa anapa-kevitra am'ty andro androany ity fa hanohana azy tsisy fepetra, ary mitaky ihany koa ny handraisan'ny Anjirajoely ny fitondrana faran'izay aingana am'izao fitondrana izao, satria mahatsapa mikaikaiky ny vahoaka ary mijaly. Mangataka tsisy fepetra izahay ny handraisan'ny Anjirajoely izao fitondrana zao amin'ny fomba faran'izay aingana, ary miangavy ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny fotsy miangatra indrindra fa ny kristianina mba hanohana tanteraka any Andriamatoa Anjirajoely. Afatra farany ho an'ny vahoaka. Zay fanambarana rehetra zay no nataoko teto androany mba horetany horen-danitra ary horeny vahoaka malagasy rehetra manerina nosy. Tsy midika akory zay fa niambandona tamin'ny mahakadidan Jesosy ahy aho, fa mijoro hatrany farany aho mba ho filohan'ny fanjakam-pisorona eto Madagasikara. Mariko fa asan'Andriamanitra ny ahy fa tsy resaka politika, ka de misaotra anao nagnaraka zay fanambarana lehibe mezinezina zay tandroany, ka de makasitraka atsika mpiaino rehetra manao veloma amin'ny manaraky indray. Misaotra to.